Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sary azy tamin'ny azanapolana tamin'ity an'ity mbola ny rivotra avy any atsinanana aloha no manjaka hatrany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao manamarika an'izany ny fisindraona any amin'ny tapany avaratra atsinanany nosy izay mety nitondra tandrivondraona tamin'ny morontsiraka avaratra atsinanany ny hatrany na izany zany efa dia mitoetra hatrany ny tandrivondraona amin'ny sitokotoko any amin'ny ilany andrefany Madagasikara iny fa amin'ny faraparany herinandro izay no somary azo vahana amina toerana maromaro ho an'ny ilany andrefana hatrany fa ny ambiny kosa dia mijanona ho maina hatrany ny maripana dia mijanona ho mafana tanteraka aloha ny andro amin'ny ankapobeny ary mety misy tonga hatrany amin'ny 40 degré celsius izay ho an'ny tapany atsimon'ny nosy tombanana tonga hatrany amin'ny 13 degré celsius ihany koa ho an'ny avoatany amin'izay faraparany herinandro izay toy izao ny toetry ny androntsika raha ny vinavina ho an'ny rapiso dia maina tanteraka ny andro saika manerana ny nosy ankoatra ny any amin'ny distrikany voimara izay mety isy ny tandrivondraona mandalo indraindray ny aminy kosa dia maina tanteraka na ny masoandro ny vatoerina ho an'ny rapiso tolakandro misy ny tandrivondraona amin'ny sitokotoko ny faritry melaky ny any amin'ny distrikany androvazo ny atitany ny faritra atsimo andrefana mitoetra ihany kosa io ny faritry diana sava na lanjorofo sy ambatsoa ny ambiny dia maina tanteraka raha ny maripana vaovinavina amin'izay andro ny rapitso izay 30 hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny avoatany ary manodidina ny 30 hatramin'ny 4 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara ny any amin'ny morontsiraka andrefany Madagasikara dia mahatratra ny 17 degré celsius izay maripana izay hitantsika any amin'ny faritry menabe sy ny any amin'ny faritra atsimo andrefana ny toetry ny androntsika ho an'ny alakamisy ary mbola misy hatrany ny tandrivondraona amin'ny sitokotoko ny faritry melaky ny distrikany miandrovazo ary mety hitatra ho an'ny ilana andrefana amin'ny faritry bongolava izany andrasana ihany koa ny tandrivondraona ho an'ny tany faritra atsimo andrefana atorak'izay ho an'ny faritry diana sy ny distrikany antsohi izay mety misy an'izay tandrivondraona izay hatrany mitoy ihany koa izay ny faritra ambatsoa sy ny distrikany antala ny ambiny dia mbola maina tanteraka raha ny maripana voavinavina dia manodidina ny 30 hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana raha ho an'ny avoatany hitantsika izay ambony indrindra ho an'ny avoatany izay mitoetra any amin'ny faritry matsiatra ambony ny morontsiraka atsinanany Madagasikara ihany koa dia mafana ny andro miakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius ho an'ny faritra anosy ho an'ny morontsiraka andrefany Madagasikara kosa indray 30 hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana andrasana na vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay ho an'ny zomary tombanana somary mahazo vahana ho ana faritra maro amin'ny ilany andrefany Madagasikara ny tandrivondraona ary mety hitatra ho an'ny faritra vakinankaratra izay ilany andrefany faritra moromania ary mitoy ihany koa izay ho an'ny atitany faritra atsimo andrefana manakaikaiky ny distrikany ankazoabo any moa no tena ahitana an'izay ny atitany faritry menabe melaky izay mitoy hatrany ihany koa ny orana tandrivondraona mihitatra ho an'ny ilany andrefana amin'ny faritry betsiboka izany ny ambiny kosa dia mbola maina aloha ny andro raha ny maripana vaovinavina saika tafiakatra hatramin'ny 13 degré celsius avokoa aloha ho an'ny avoatany ankoatra ny faritra analamanga izay 13 degré celsius ny vaovinavina misy fidinana kely kosa nefa zany ho an'ny faritra anosy ho an'ny morontsiraka atsimo andrefana dia tombanana miakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana amin'izay andro ny zoma izay hatrany izay ny mahakasika an'iny fa raha ny tany falitoandrivotra nisy teto Antananarivo antonony amin'ny ankapobeny izay tany falitoandrivotra izay nandritry ny herinandro raha ny eto Antananarivo manokana no resana manodidina ny fetrany OMS avokoa ny referetra voaray raha ny mandrafitra n'izay mety ho toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro nefa no jerena dia vinavinaina hijanona ho antony hatrany izay tany falitoandrivotra izay ny météo tamin'ity an'ity ary rapisin'ilay fotoana manaraka veloma tompoko